Yesus Kristi panjakani panjak. Haleluya. Yan ang panjakan. Tupo ni tupo. Siyang kukyo na siya na. Siyang nainiti sa siya na. Siyang nainiti. Amela cha Yesus. Nifuna yona siya na. Ufakas siya na yana. Yamsari siya na tonya wana Yesus. Lại mà hát ra được khi thì dâm mùa thì đã biết ít phát dâm bao nàng gì nhau chú la với nhau đi hút nàng là vì trái thu nhau sang na lì bì vì nhau đi thao nào xin về là nào nằm bút là nhớ nào thế qua mình theo dọn lên na vui nào ni là ba nào tung gai vui nên nào khát theo aminia su voluni chu saku si ante vuni oti sognao tunga faith banatina sao chante so luniana mi sao chante so buatiwa mi sao chante so buavu Seni pandut Ilevi natin waju yalaw Banit sa ganda Injay kares Papate sana Pero na majay kisay Tuga uno mawaw Nurinari sa
mazava. Hallelujah. Funina icha. What now, Jackson? Funina icha. Nijanauma naziuni fuku. Dejanye wana tupo. Atsika teka ho an'i Jesosy dia manasa antsika tsirairay avy azo toerana mandroso tompony. Alleluia. Mandroso eto anatinatiny eo angamanareo. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany no ijoronoiko fahavolombelona. Ty zanako ty teo amin'ny faharoa taonany izy a, sendra nampandro anazy a, dia nitsapatsapa teo dia taitra be fa tsisy nininona atao amin'le testiculany, tsisy nininona teo za mantsy le vatoko hoe avy eo ajereo ty zazy ty fa ohatrany hafahafa be fa aveny eo a maheriny ianao hoe tsapy le zokiny lahy dia tsapaiko a misy mivongana be anankiroa fa ny azy tsisy dia io za le vatoko hoe oay tsy hitanao mihitsy ve ozy izy hatrizay androano aza vao ohatrany nahitan'io dia teoneo ihany dia lasa nandeha nakany amin'ny pédiatre dia manao écho nareo izy izy dia nataony écho dia tsisy nininona fa testicule vide hita ihany zany le izy eo le izy fa tia miantona aty dia nanaovany taratasy zay dia misy chirurgien pédiatre izy izy amin'ny hôpital Ravoahangy a dia ndanonareo makany zao dia zao izy fa tsy maintsy didina io dia tonga tany zay dia mbola naverina nanao écho indray dia tsisy ozy izy io tsisy sady efa tsisy moa zany satria le zokiny tonga dia hita be hoe io anankiroa dia nresahany teo dia zao izy zao mandidy an'io sady tonga dia atao didy potra izy ozy izy dia miara vita dia lasa aloha nody satria tsisy mbola tsisy vola dia ahoana zany ny atao dia tsy didiny io fa zay hain'i Jesosy mampidina an'io dia teniteny foana dia vao tamin'ny oktobra zao izy narary dia verina tany amin'le dokotera dia nresana tamin'le dokotera hoe dokotera ty zazy ty le zaza le tsy nidina ny testiculany dia ahoana fa nga io izy mbola tsy nididinareo ihany efa miteny anareo fa raha vao tsy didina io izy dia misy riskana infertile io zazy io satria efa nataony Andriamanitra ny ivelany io fa tsy ao anatiny eo dia simba n'le hafanan'ny vatany io izy fa manino zazy io tsy didina sa nareo andro miracle dia ninona fotsiny moa zany ny teniny dia mivavaka ho anazy eny dia tamin'ny lahaderin'ny rapitso aho nampandro anazy dia toky aho ajereko le zavatra anao hoe dia nitsapaiko dia nitselatra be mifoko papa avina dia ahoana ozy izy reo le zavatra ho sady roa dia izy moa zany efa analan'le zokiny izy indray hoe ianao sampona fany anaro dia ianao tsisy dia ozy izy le mosisy hoe maman efa tsy sampona tsony zany za tsy sampona ianao fa efa ao daholo izy efa nafidian'i Jesosy. Firy taona izy zao raha tsy madiny? 6 ans izy zao. 6 ans 2 ans dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany efa ao izy roa. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy 6 ans le zaza, roa taona no tsikaritry ny ray aman-dreniny fa niantona le izy dia nanapa-kevitra ny ray aman-dreny hitodika amin'i Jesosy fa tonjobily ty zay zavatra niantona rehetrarehetra. Dia amin'ny anaran'i Jesosy izy no manao azy dia mihintsana zany. Amen. Amen. Nafijonao avolombelona manaraka nisy an'le ranabavy nitsangana teto maliny le hoe tratran'ny tazovony dia omaly izy nitsangana teto efa niena ny kibony fa tsy mbola fisaka fa avy nijoro avolombelona izy dia tonga tany an-trano
tena hoe fisaka ny verina tamin'ny eta normal ny kibony ohatra ny matsiaro an'le tantaran'le jamba folo lahy zay jamba moa boka folo lahy boka fa tsy jamba boka folo lahy dia tonga izy folo lahy nanatona Jesosy hoe mba sitrano zay fa rehefa ny verina ny anankiray nanome voninahitra an' Jesosy dia tanteraka ny fanasitrananao azy tsy miboste anao hoe mijoroa volombelona fa ao ambadiky ny fatokinao a mamerina ny voninahitra any amin'izay efa nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainanao dia misy zavatra mihoatra foana afaka ataon'i Jesosy. Ndao tsika hitsangana ho antsika lehilahy, ndao tsika hitsangana, tsika rehetrarehetra hitsangana fa tsika lehilahy manokana ndao hisaotra an'i Jesosy fa tsy niantona ny antsika. Alleloia. Mety mampime anareo zany fa mety mitranga zany fa maninona le izy no aseho an'i Jesosy hoe misy miantona fa afaka verina fa maninona ianao tsy niantona misy tanan'i Jesosy eo amin'izany fa maninona ny fahasalamanao no azon'i Jesosy misy zavatra afaka hisoranao an' Jesosy foana nge fa okotsika tsy hitadiny tsy hita maso fa ndao hankasitraka amin'izay efa nataon'i Jesosy. Asandrato ny tananao dia isaory Jesosy ny amin'ny namererany amin'ny laoniny a isaory Jesosy fa tonjobily ty ninona zavatra miantona dia tonjobily ty a mahita ianao an' Jesosy oka hitovy ny vision anao amin'izay vision an' Jesosy aza mandeha amin'izay hita amin'ny maso fa isaory fotsiny Jesosy ny amin'ny zavatra rehetrarehetra aza mandeha amin'ny fisainana maha olombelona fa mankasitrahan' Jesosy misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ity tonjobily hitondranao anay ity fa tao anaty tonjobily testicule niantona nandritra ny eny taona na verinao tamin'ny laoniny misaotra Jesosy a fa tsy niantona ny testiculako fa mijoro tsara ary mipetraka tsara misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra ataonao eto amin'ny fiainam-piankonan'ny HVKL misaotra Jesosy ny amin'ny tananao atao anatin'ny asa fanompona ray amin'ny anaran'i Jesosy ianao ny tao ambadika izany a mamerina ny voninahitra any aminao zahay misaotra ny amin'ity taona tsara ity Jesosy a mankasitraka misandrata mandrakizay a amen. Andao tsika hitehaka mafy a andraisantsika mpanompon'Andriamanitra ataovy mafy ny tehakao a ataovy mafy ny tehakao an' Jesosy toy izy ny tehakao an'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Faly miarabantsika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy indray any amin'ny fankahitany eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ato amin'ity toeran'ity asandrato ny tananao dia isaory izy raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ianao tokoa ny teny fa mitoerana izay ampatsiahivana ny anaranao dia ao anao anatonanao anay ary hitahinao anay ary tahaka ny hitahinao ny fanahinay no hitahinao momba anay manontolo ny vatanay ihany koa. Mankasitraka indrindra fa ianao ilay Andriamanitra manana ny planina tsara izay nametraka tamin'ity taon'ity tokoa fa tao jobily, tao mpanafahana, tao mpamerenana amin'ny laoniny. Mankasitraka indrindra ny amin'ny planina izay efa apetraka ao dia efa voahomana hatramin'izao ka ho mandrakizay ho antsiraray avy. Misaotra indray Jesosy ny amin'ny fahafahanay mihaona aminao amin'ny alalan'ny teny aoka tsy ho amin'ny fahazarana tsy ho amin'ny fiainona fotsiny ihany fa amin'ny fikatsahanay amin'ny fonay manontolo amin'ny herinay rehetra amin'ny mombanay manontolo izany no ikatsahanay anao eto amin'ity toeran'ity androany mba hitondra vokatra mba hitondra akasika mba ahafahanay indray manovo hery ahafahanay ihany koa mbola miroso maneo mandrakariva ny etaeta ato anatinay ny amin'ny fiankinanay ny amin'ny fiombolanay ary ny amin'ny fahatsapahanay ny fanatrehanao naiza raha mbola velonaina koa zahay dia misaotra indrindra tompo misandrata eto amin'ity toeran'ity ary aoka ny voninahitra ao no ahenika izao toeran'izao tsisy ananan'ilay ratsy toerana na fahefana amin'ny anaran'i Jesosy satria ny famirapirantanao ny fahazavana mihoatra noho ny fahazavana rehetra no aoka hipakatra ny imponay anadio anay ary ahitanay anao sy atsapahanay ny fanatrehanao fena ho anao ndera sy ny hatsara voninahitra mandrakizay tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mahazo toerana vetivety alohan'ny anaisantsika ny tenin'Andriamanitra dia malaindra antsika ny teny androany ao amin'ny Jakoba toko voalohany andiny faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo efa haitsika loatra fahaizana azy dia midika ihany koa
ny tokony ho izy ary ny tokony iainana dia ny fankatoavana sy ny fiainana azy amin'ny anaran'i Jesosy. Faoka ho mpakatony teny anareo fa aza mpiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Fa raha misy mpiaino ny teny nefa tsy mpakatò dia toy ny olona amin'izany tarehany eo amin'ny fitaratra izy. Ao amin'ny Romanina 2:7-7. Amin'ny anaran'i Jesosy, fa tsy ny mpandre ny lalàna no maro ny eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny mpakatò ny lalàna no ho amarinina. Amen. Manaitra ana sy anao ny teny androany fa tsy amin'ny fahazarana ary tsy amin'ny routine na ao anatin'izao fifadikan'izao azy dia tsy fiainana mandeho azy fa fiainana tafiditra amin'ilay hoe mitandrema. Izany hoe mila mitandrina. Raha mitandrintsika dia tiana mailo amin'ny zavatra rehetra. Tandremo fa misy tsilo io, tandremo fa misy tsilo io ny lalana iny dia tsy mandeha gona fotsiny ianao fa tena mandeha ianao dia mijery aiza ny lalany tongotro, aiza ny alehako, aiza ny masoko, aiza ny ametrahako ny tongotro, aiza ny mety misy tsilo. Za matetika ary izay no nahatonga nyity teny ity. Rehefa ao anatin'ny fahamaikana na ao anatin'ny miatrika ny tontolo andro dia misy fotoana efa misy fihetsika izay ataonao ka raha tsy tena mifantoka tanteraka ny lohanao, ny sainao sy ny fonao, ohatra manidy armoire amin'ny lakile, ka ohatra ianao mandeha ny fotsiny, mandeha fahazarana fotsiny dia hidinao ny lakile dia apetraka ao dia misy ametrahanao an'iny lakile iny ka tsy mifantoka any ianao. Rehefa miverina ao an-trano dia eo ianao vao mitady hoe taiza raha nasiko an'ilay lakile. Aiza moa neny nasiana an'ilay lakile sao dia anaty poketra sao dia aiza sao dia aiza. Dia eo indray aloha ianao mila mifantoka. Dia rehefa mifantoka nefa dia isaoran'Andriamanitra noho ny famindrampony fa maneho izy hoe hoay nataonao tao anatin'ny paosiny lobaka ohatr'izao satria matetika ao anatina paosina akanjo no nasiana an'ilay izy. Dia manaitra antsika ny teny fa raha miaino ny tenyntsika dia mila tena hoe mifantoka tanteraka, tsy hoe miaino fotsiny hoe hoay mahafinaritra be izy zany, hoay mampifaly izy zany, fa mila manokana ny fonao sy ny fisainanao sy ny fiainonao rehetra ao amin'ny teny. Satria lasa tonga amin'ilay hoe fa raha misy ny mpiaino teny efa tsy mankatò dia toy ny olona mizaha ny tarehany eo amin'ny fitaratra izy. Dia ohatra misy tohiny izy io zay. Ao amin'ny Jakoba 1:2 2:20. Fa mijery ny tenany izy dia lasa ary miaraka amin'izay dia adino ny tarehany. Mety miteny ianao aiza koa misy olona nadino ny tarehany izany. Fa tena mitovy amin'ilay lakile io, ilay lakile hitanao iny dia nidinao dia nampriminao fa adinonao. Dia ohatr'izay mihitsy ilay izy. Fa tena mila mifantoka isika dia miaino alohan'ny tenin'Andriamanitra mba tsy ho very, mba tsy ho adino izay tokony ho vaina ary mba tsy ho adino izay vetin'ny teny afaka hitondra fanovana ato anatisika. Ny tompo raha naneo fahagagana dia tsy nandeha gona fotsiny ihany koa izy na hoe mitovy foana ny zavatra nataony fa isaky ny fiaonana tamin'ny olona dia fiaonana azo lazainao hoe fohy, tsy naharitra indray andro, 2 andro, 3 andro, fa amin'ny fotoana iaonan'i Jesosy amin'ny olona anankiray dia mitondra fiovana eo amin'ilay olona. Nefa mikoa miankina amin'ny etaeta sy miankina amin'ny fifatohan'ilay olona eo anatrehan'i Jesosy. Mino aho fa ao anatin'izao isika mijery ny asan'Andriamanitra, dingana faharoa amin'ny fifadikan'izao dia tsy mijery fotsiny tsika hoe mahita ny asan'Andriamanitra fa miaraka amin'ny toetra, miaraka amin'ny fisainana. Io le fitsipika volamena ny Kaleba, tsy fotsiny hoe miteny lasa zatra fotsiny hoe hoay tara fa andao andeha aingana, nefa efa mila mitandrina ny tenitsika hoe allo fa tsy tara zany tsika. Lasa ohatrany mandeha ho azy le fiteny, lasa ohatrany zay, lasa ohatrany mandeha fotsiny eny ny fihetsiky ny tanana tonga dia mandray lasa tsy mifantoka, tsy ao anatitsika ilay fifantohana tanteraka na ny saina na ny fo manatanteraka zavatra anankiray.
amen. Mino aho fa mifantoka ianao, mino aho fa manotona ny hainao manontolo sy ny hainao manjerinao ao anatin'izao fotoan'izao, indrindra amin'ny fiainotsika ny teny, mba tsy ho diso amin'izay efa voahomanao amin'ny tenin'Andriamanitra ho antsika androany, ka tahaka an'izay fanena tamin'i Jesosy rehetra dia nandray sy nanana fiovana teo amin'ny fiainany, na teo amin'ny vatany, na teo amin'ny fiainam-panahiny, na teo amin'ny ainy. Leo tsika hitsangana. Aseho an'Andriamanitra ny fahavononanao amin'ny fonao manontolo, na izaho koa ny amin'ny fiainanao rehetra, mba tsy hisy sakatsakana, mba tsy hisy fanelingelelana, fa ao anatiny ny fifatoanao feno, mba tsy ho adininao ny teny fa ho tafatoetra ao anatin'ilay folonaka adirian' izany teny zany, ho tonga fanasy fiainana, ka tonga anao tena hitandrina sy hevitra tokoa ny famindra rehefa miatrika tontolo andro, miatrika ny trangan-javatra rehetra. Sandrato ny vavaka ao. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fampatsahivana. Mety efa fantatray loatra hoe aza mandeha amin'ny fahazarana, aza mandeha tsotra amin'izao, fa mampatsiahy mandrakariva ianao, mba tena anina fifantohan'izay ndreto zahay Tompo, tena mitandrina ny fiainanay, ny fisainanay, ny fijerinay, ny fonay, manoloana n'izay fanambarana sy fahamarinana ny teny izay lazainao amin'ny alala ny mpanomponao. Aoka ny tsirairay avy manomboka amiko ho anay mianakavy reto, tsy ho diso anjara amin'izay efa vomana, satria manana planiny ianao ary isaky ny fotoana anankiray misy ny fanatrehanao, dia misy ny kasika, misy ny fanovana amin'ny lafiny fiainanay rehetra, na amin'ny ara-panazany, na amin'ny ara-batany zany, na amin'ny ainay zany ary ianao no miteny fa aoka azaka ny ainay, ny fanahinay, ary toerana anankiray Tompo ahafahanay misitraka sy miainy zany fotoana sy ny toerana tahaka izao. Mitenena aminay Tompo, mba voninkianao anao zay ary mifantoka ao amin'ny teninao zay. Akofy amin'ny ranao masina sady Tompo ny tsirairay avy, mba tena andre hiaina, ahita mihoatra no mety izay fahatsapana noho ny amin'ny fahamarinany teninao, amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona sy masina ary manankeraka ny Nazareta. Amen. Tiaka mampetsy eo an' Jesosy a araisantsika ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa. Aoka zay rehetra tonga eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra androany ika mafy hoe halleluya. Arabaony akaikinao tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra hoe a manatrika eto Andriamanitra hoe a hiteny Andriamanitra hoe a dia hiasa Andriamanitra hoe atsangano iray ny tananao dia ahofaofao dia asio fisaorana. Zany mihitsy ny anazaran'i Jesosy atsika, satria Tesaloniana 2:5 dia ny manambara hoe mifalia mandrakariva, mivavaka aza mitsahatra, misaoran'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra, fa zany sitrapon'Andriamanitra amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Isaory azy a vita indray ny herinandro, anomboka herinandro vaovao, notehirizina ianao men'Andriamanitra tombonandro. Niditra soamatsara tao anatin'ny fifadikanina, ao ny afaka ny fady, ao ny mety tsy afaka ny fady sakafo fa tena ny vavaka. Ao vaovao ny taninao dia isaory tena ankasitrao, anomezy voninahitra Andriamanitra ilay mitantana sy mitondra ary mitarika atsika, ampahitany atsika ny voninahiny sy ny fahatsarany. Saotra raha eo amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta, tonga soa ny tarihanao zay hoe eto amin'ny fanatrehanao, dia mankasitraka izay fa ianao no mitantana, ianao no miaro, ianao no miay anay. Saotra ny vavolombelona, zavatra mampanahy ray aman-dreny, zavatra tsy takatry ny saina, fa efainao ataonao fahasoavana miantona, arotsakao, fanasitranana tanteraka ao aorianany vavolombelona. Raha tsara indrindra aminaran'i Jesosy a entiretina atrehanao mba rehefa hitaratra ny fiainanay ao amin'ny teny zay, dia tsy hoe anadino ny tarehanay, fa atsiary kosa ny tarehanao izay natao ho modely ho tafinay. Ary andro amin'ny maraina manokana dia misaotra indray ny amin'ny latabatra, misaotra ny amin'ny fanasana, misaotra betsaka. Izay rehetra hitanay atreto Jesosy dia hitanay sy tsapanay, fantatray fa noho ny amin'ny anaranao, fa amin'ny anaran'i Jesosy no andohalehan'ny lohalika rehetra, sy anekeny lela rehetra,
hatrany an-danitra hatretia tany ka hatrany ambany tany fa Jesosy no tompo, Jesosy no Kristy, Jesosy no Andriamanitra, Jesosy no mpanjaka. Izy no rehetra ho atsika, izy no fahafenona ho atsika, izy no ivo ny fiainantsika. Zay rehetra faly amin'ny anaran'i Jesosy, ankizy tiaka mahafinaritra ho azy. Ndao tsika hanambara ankira fa misy hery ny anaran'i Jesosy. Ao vaofaontananao, sakafo ho an'ny tompo an-trano ny fonao. Amen.
Enao ve le tononkira teo? Ahoana ozy izy? Misy hery ny anaran'i Jesosy. Dia ahoana hoany? Manafaka ny fatorana izy rehetra. Izy rehetra. Androany maraina, ninninona fatorana, ninninona endrika fonja, ninninona endrika fahasarotana, ninninona ady, ninninona treanao ao amin'ny anaran'i Jesosy dia afaky ny horava sy hopotika zay rehetra nampahory ianao. Dia nampiasa ny anaran'i Jesosy ny mpianana, miala an'izao, miala ny ry, miala ny makatsy. Dia nisy tovolahy kely anankiray zay tsy nety miala. Miala sy hira kely, miala sy hira kely, miala tonga ny arivany sy hira kely, miala farina zany ho feo. Tonga avy any Jesosy avy nitokana. Tonga avy any koa le ray aman-dreny to dia nanebaka an'ilay mpianatra. Netiko tao mpianatra le sa tsy vitany salahy. Erreur anankiray, nga hoentiny eo amin'ny mpianatra, mila hoentiny eo amin'ny Jesosy. Zay Jesosy ny le mahazo azy. Izy io ampahoriana fanahy anankiray izay raha vao misy rano tonga dia mandefa azy anaty rano, raha vao misy afo tonga dia mandefa azy anaty afo. Zay Jesosy. Vao eo naka mifaneva, faneva ny pouvoir mifeny rano tany amin'ny Mosesy, ary faneva mifeny afo tany amin'ny Eli. Tsy zareo tsony zao ny enona fa za ka na afo na rano dégage. Tonga dia niala le fanahy. Tava zao hoe ohatr'izay mihitsy ny mpianatra gagabe. Teo izy Jesosy, iny karazan'iny tsy miala raha tsy aorianan'le jeune 12 jours sy vavaka. Raha tsy diso ohatra ny jeune tsika iny karazan'iny zany. Alleluia. Na ny anaran'i Jesosy manafaka amin'ny fatorana rehetra ary zany misy fotoana dia iandrasan'Andriamanitra ny fifantohanao mba misakra kely. Tsy mampaninona mety tsy navita ianao hatramin'ny latsinainy fanombohana. Ao amin'ny Kristy Jesosy tsy misy fanameloana. Fa raha mba misy azonao atao manomboka androany, mety afaka ohatra hoe mifady maraina ohatra, dia mba ataovy. Dia atoandro misakafoana rehebe hoe tsy zaka. Raha ohatra moa vitanao mba maraina sy atoandro, dia mba ny arivo vao mihinana mainka mety. Ohatra hoe amin'ny telotelo ao nefa eny amin'izay fa miakatra ny masoandro, ny maso azafady, maso andro, to dia dana mihinan-kanina. Fa ataovy tanteraka kosa ny fonao tena mifantoka amin'Andriamanitra. Amen. Ao fantanao dia tenenao Andriamanitra hoe Tompo misaotra ny amin'ny anaranao, tena anaranao. Ao amin'ny anaranao zay mahita ny zavatra rehetra hainao atao. Ary matsiaro ny teninao zay Jesosy hoe zay rehetra manonona ny anarako aoka izy hiala amin'ny ratsy fanaony. Raiso ny dera Tompo, raiso ny haja, fankasitrahana feno, averina aminao ny voninahitra fa mendrika anao zany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsika tiaka mafitsara ho an'ny Tompo maza ho toerana vetivety dia avy hatranintsika tia iroso amin'ny message ny latabatra mivelatra. Salamo fahazato ny 15 no ifampiarabantsika amin'ny tian'io ity afahantsika miditra ao anatin'ny 4 jours manaraka indray izay hieveranao sy hieverako ny asan'Andriamanitra ao anatin'ny fotoana ifadiana hanina. Salamo fahazato ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy. Manompo an Jehova amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Dao isika hiara-maka an'izany teny izany satria hiatrika fanompona mantsika, hiatrika ny asan'Andriamanitra anatin'ny fanomanana mandritra amin'le tapakandro efatra ao anatin'ny 12 andro. Vakitsika miaraka ny teny ny anaran'i Jesosy manao hoe manompo an Jehova amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana.
Isaia 2:7 amin'ny anaran'ny tompo a. Koa amin'ny fifaliana no atsakanareo rano amin'ny loha rano mpamonjena. Ny fanompona dia tokony efaitsika amin'ny fifaliana. Raha manombotsika ka amin'ny ferinaina dia tsy le fanompona no jeren'Andriamanitra fa alehanao miferinaina eo am-panompoana azy. Nefa tsy tokony mampiferinaina ny fanompona an'Andriamanitra. Ny famonjena kosa dia mifandray ihany koa amin'ilay fifaliana. Ny fanompona ataontsika dia tokony ho fanompona mitondra famonjena. Izay no mahatonga ny fanompona ataontsika mila atao amin'ny fifaliana. Fanompona atao amin'ny fifaliana satria fifaliana mitondra famonjena. Tena kaikinao manompo amin'ny fifaliana hoe fa amin'ny fifaliana hoe no atsakanao ao amin'ny famonjena hoe. Sokafantsika ny bokin'ny Romanina vetivety anomboantsika anazy hoe tahaka ny ahoana ilay karazana fifaliana dia iefarintsika ao amin'ilay lohahevitra nampitondraina ny lohateny hoe manompo amin'ny fifaliany Jesosy. Iaraka merina an'izay tsika isa roa telo, manompo amin'ny fifaliany Jesosy. Misy karazana fifaliana avy aminy Jesosy. Fa le hojerentsika rehefa avy eo lay fifaliany Jesosy. Sokafantsika ny Romanina 2:12. Jerevantsika eo amin'ny 9:12. Romains 12:12. Amin'ny anaran'ny tompo mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Ny fanantenana dia mitondra fifaliana. Rehefa renao fa mitady tsy hifaly ianao nefa mifamonjena mitaky fifaliana dia afaka mamelona fanantenana ianao. Izay mahatonga ny devoly manafika amin'ny fanantenanao mba hiesitra ny fifalianao ary mba ho lavitra famonjena ianao dia toy ny afaka manao izay tiany izy, fa manomboka andro amin'ny maraina tsy afaka anao izay tiany eo amin'ny fiainanao zany izy amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fanantenana dia misy karazany anankiroa. Misy le atao hoe fanantenana zavatra. Hebreo 1:12 ny 1:1 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny finoana no fahatokinany amin'ny zavatra antenaina. Zavatra antenaina. Izany hoe misy zavatra tsy anananao dia manantena ianao fa ho azonao avy amin'Andriamanitra. Tsy manoto ianao raha misaina an'izany. Normal zany amin'ny voalohany, fa tsy normal zany raha zany foana no iarahanao amin'Andriamanitra. Averiko tsy mampaninina ianao raha manantena zavatra, fa tsy mety raha manantena zavatra foana ianao eo am-panarahana an' Jesosy. Tsangana ohatrao ny tanàna maheno tsara tsika hoe. Dia eto ny Hebreo 1:12 dia manazava fa misy karazana finoana avy amina zavatra antenaina. Dia faly ianao hoe ho azoko iny, ho azoko izao, hitrangy iny. Mamoaka faminanian'Andriamanitra isy mirakla ho anao alohany amin'ny folo. Anaza mirakla zany. Ilainy zany. Fa tsy izay ny tena fototra ampijoro ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Nasomeko anao ny antony. Ny antony, hozy izy ny Joba 1:1. Raha isika eo amin'ny 9:9 sy 9:7 minaran'i Jesosy, dia hoy Jehovah tamin'ny Satana, efa nandinika ny Joba mpanomboka va ianao? Tsy misy tahaka azy any ambony tany. Tonga dia fiera be Andriamanitra miprezante ny mpanompony. Olona marina io, olona mahitsy, matahotra an'Andriamanitra, mifady ny ratsy. Taditsika ny lesona fa ny ao ambadiky ny mifady hanina dia tokony mifady ny ratsy. Namaly Satana, 9:7.
zay mahatonga ny hoe samihafa ny tenin'Andriamanitra sy ny Baiboly. To dia azava stera. Satria ao anaty Baiboly misy tenin'Andriamanitra dia misy tenin'ny devoly. Io zao tenin'ny devoly io vakitsika io zao. Fa mba tsy hihatra amintsika dia atao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe tsy fanantenan-javatra ve no atahoran'i Joba an'Andriamanitra? Fanantenan-javatra. Toy izy Andriamanitra hoe raha zavatra no antenainy, esory daholo ary ny zavatra e. Dia ho hitanao fa mbola natena izy. Niala daholo amin'izay ny zavatra, ohatry ny koropaka ihany Joba. Satria mety nisy ampahany ihany zany fanantenana ny orona tamina zavatra. Fa rehefa naharitra amin'izay ilay fanadiovana sy fanefena dia nanomboka 100% manantena an'Andriamanitra fa lasa 0% manantena zavatra. Rehefa hitan'Andriamanitra izay zay, tsangana amin'izay Andriamanitra ny teny hoe tratran'ny tanjona. Nety ny asa. Ho avoaka amin'izay Joba. Ny fanantenana faharoa izay tokony hidiranao, hidirantsika miaraka, ary tokony hitoerantsika, hiandrasantsika ny tompo. Io sady zany teneniko zany. Hiandrasantsika ny tompo. Ny tompo no andrasantsika, fa tsy trompetra. Raha vao miandry trompetra ianao, tsy manidina, manjavona, sy mody any amin'ny tompo. Fa raha miandry ny tompo ianao, dia ny tompo izay andrasanao no iseho dia hampiakatra anao. Romana 4:7-12. Tena kaikinao ovaina hoe ny fanantenana. Teneno izy samy mitondra fifaliana ireo hoe fa tia manaraka ity hoe ampiorina anao hoe. Raha misy te hiorina dia tsangana tsara ny tanany hoe reny tanany eo izy hitehaka mafy tsara ho an'i Jesosy. Atoron'Andriamanitra antsika mihitsy hoe eto ianao miainga mianatra mandeha, fa eto ianao efa afaka miazakazaka. Ary azakazaka ny resantsika eto. Romana 4:17 amin'ny anaran'i Jesosy. Araka ny voasoratra hoe nataoko ray ny firenena maro ianao. Andriamanitra miresaka amin'ny Abrahama. Ary Abrahama teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra. Ny zavatra ninony Abrahama rehefa nandeha ny fotoana dia tsy ny zavatra ain'Andriamanitra tao fa Andriamanitra. Tsy ny zavatra ain'Andriamanitra tao fa Andriamanitra. Rehefa nandeha ny fotoana dia tsy ny zavatra ain'Andriamanitra tao no ninony Abrahama fa Andriamanitra. Teo anatrehan'izay ninony dia Andriamanitra izay mamelona maty sy miantsony tsy misy toy ny misy, lasa tany amin'Andriamanitra amin'izay ny finoany. Dia io amin'izay mahatonga an'ilay izy hoe lasa any amin'Andriamanitra. Ny antony na dia efa tsy nisy fanantenana intsony aza. Hitanareo amin'izay? Tia Baiboly tenenina dia hoe tsy nisy zavatra azo antenaina intsony. Jery fitaratra Abrahama, olona antitra ny hitany. Jery ny Sara vadiny izy voaloboka efa antitra be koa ny hitany. Ho aiza ary tia resaka antitra ity ozy izy? Satria mijery zavatra na mety mijery olona. Mety misy fotoana miresaka izy mivady hoe firy taona moa zao tsika, dia tsy mifampahery fa lasa mifanakivy eny. Asa raha omen'Andriamanitra tsony moa zany, nefa Andriamanitra miteny fa hanome. Rehefa jerena zany hoe inona moa zany ny zavatra azo antenaina, jerevana ny taona efa midepasy ny 90. Jerevana le kibo momba. Tsapaina le tranonjazany Sara maty. Zay jerena sy zay zavatra antenaina, tsisy antenaina. Toy izy Abrahama hoe aleo to dia Andriamanitra amin'izay ary no antenaina. Ary zay mahatonga le fitondran'Andriamanitra ndraindray. Le zavatra antenainao mihitsy no esoron'Andriamanitra tsy misy ny fanantenanao aloha. Fa afaka ianao tompo tia misy projet. Andriamanitra fahombiazana ianao. Zay hoentiny eo aminao dia mahomby. Zay manomboka miaraka aminao dia mamarana. Andriamanitra ny falavrariana ianao. Successful God ianao. Lord of prosperity. Aoka omby ty asy ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fijerevan'Andriamanitra.
ny Andriamanitra mijery. Tsy azonao an-tsaina mihitsy hitompo eo aloha andrasa aloha. Jerevana. Ozy izy Jesosy. Zao ny hitako ao anatin'ity zanako ity. Dia ozy izy izao zany hitan'i Jesosy hoe zao hoe ianao zany. Tsy za tsony ho velona, fa projet ny velona atao anatiko. Tena kikinao, zay ary le izy. Dia izy Andriamanitra tsy projet velona ao anatinao ka tsy maintsy zaka. Lasa amin'izay. Zay varavarana eo anoloanao misokatra amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy raisinay projet anao. Anankiray ny lavo, zato manaraka mahomby lasa indray. Korazy be zay ianao io. Roa taona taty aoriana. Satria maninona? Ao amin'ilay zavatra mifonao. Dia mbola tsy tonga saina ianao zany, fa andro maraina tonga saina. So dia tsy tia zavatra ty ary ny tokony ho antenaiko, fa tokony ho Andriamanitra amin'izay. Dia apetraka amin'izay ilay projet, dia lasa ianao mitady an'Andriamanitra. Andriamanitra, izay amin'izay ilay niainan'i Abrahama. Andriamanitra, hitsikitsika aminao vao maraina foana, na mbola tsy tonga ary ny zazakely. Ary na mbola tsy tonga koa ary zany, tsy anakana hanompo anao zany. Zay midona midona, fa za hanompo anao. Jery Andriamanitra. Déclaration zany fa mbola hitantsika ny tena marina miandry Andriamanitra. Jerevany amin'izay, iny Abrahama, fa tsy nampahorian'ny fotoana, ary tsy nampahorian'ny zavatra. Ozy izy Abrahama, Andriamanitra mandrakizay, dikan'izay, ambony noho ny fotoana izy. Za mety mieritreritra hoe zay fa lasa ny fotoana ka tara, fa ny Andriamanitra ny fotoana, ny fotoana niny tsara indrindra amiko. Nanomboka teo, enio amin'izay fa ilainao be. Nanomboka teo, tsy nijery fotoana tsony Andriamanitra. Teo zao misy miteny hoe zay dia mahatonga tara andro maraina tsy nijery fotoana tsony. Mila ponctuel ianao fa le fotoana le teresako tsy mamaritra ny fiasan'Andriamanitra ao amin'ny fotoana, dia tsy ampahorian'ny fotoana mandeha hoe efa mandeha ny taona, efa hifarina indray ty ny janvier, efa manomboka ty 2004, anao ahoana re za. Tsy ao ambadiky ny fotoana le izy, fa ao ambadiky ny fifantohanao amin'Andriamanitra. Faharoa, tsy nijery zavatra tsony i Abrahama. Ireo zavatra anankiroa ireo nisy kitihany devoly, zavatra sy fotoana. Vao mijery fotoana ianao, ty zavatra ty tompo, ohatrany tokony avy fin juillet ty tokony ho azo. Ka amin'ny anaran'i Jesosy. Nga ianao nga mpanjaka? Ianao nga mpanjaka? Manatriketo sokafy ny sofo, fa za manjaka. Dikan'izay, anome leson'Andriamanitra hoe tsy ianao mpanjaka, fa tokana ny mpanjaka mendriko miambonahitra mandrakizay, Jesosy avy any Nazareta. Esory ao amin'ny zavatra sy ny fotoana nefa ifatoanao dia ho hitanao fa joli vao maraina foana ny fiainanao miaraka amin'i Jesosy. Tsy hamaritra zany ianao hoe inona mbola tsy nitranga, fa hijery ianao hoe inona mbola tsy vitako eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fiovana tokony ho ataoko, lasana ny fifantohanao. Tsy hijery fotoana mandeha ianao, fa hijery an'Andriamanitra ianao. Amin'izay fotoana izay, tsy ampahoriany le tsy fahatakaranao ny programan'Andriamanitra hamaly ianao amin'ny fotoanany. Eo ilay problema. Ianao hamaritra mpinoana hoe alohan'ny premier trimestre. Andriamanitra manana ny fotoana tirikanao, Andriamanitra manana ny fotoanany hoe aza atao mampanotanao hoe ny fotoana tsy hitanao na ny zavatra mbola tsy azonao. Sy tehaka mafy tsara ho an'ny tompo. Amin'ny alalan'ireo karazana fifaliana ireo dia afaka nifaly ianao. Fa misy karazana fifaliana anankiray tena tiany Jesosy ho tanteraka, ny fifaliany ao anatinao mba ho tanteraka ny vrai fifalianao. Sokafantsika ny Jaona 15 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny faharoa ambin'ny folo. Mianaran'ny tompo. Za ny tena voaloboka ary ny raiky ny mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo no ny teniko izay nilazaiko taminareo.
tomoera amiko ary izao aminareo tahaka ny sampany tsy mahay mamoho azy raha tsy miray amin'ny voaloboka izy dia hitozany koa ianareo raha tsy miray amiko. Zany voaloboka ianareo ny sampany izay miray amiko ary izao aminy dia mamoho be izy. Fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia arinany ivelany tahaka ny sampany izy ka malazo. Ary angonina izy ka atsipy ao anaty afo dia ho may. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia hangatao izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany. Zany no ankalazana ny raiko mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatra ianareo. Tahaka ny tiavany ray ihany tiavako anareo. Tomoera ny fitiavaka ianareo. Raha mitandrina ny didiko nareo dia hitoetra ny fitiavako tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy ny toeraka ny fitiavany. Zany zavatra zany andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fafolo dia efa nilazaiko taminareo fa raha voareo miaina anareo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fafolo dia ho ao aminareo ny fifaliako. Ary raha voafaly ozy Jesosy ho fitaiko ny fifalianao. Tsy mahay anteaka ao anareo. Ny fifalianao dia fantatr'Andriamanitra. Tena akaikinao fantatr'Andriamanitra ny fifalianao. Fa tsy maintsy nenazy aloha voanenao Ny prinsipa ny fiarahana amin'Andriamanitra dia God first foana. Tsy maintsy nenazy foana aloha ny voalohany. Voanenao dia mety hiteny hoe fa manina kosa ny azy foana voalohany. Manina raha manaraka mba zany nenahy voalohany satria nenaranao tsy voalohany. Fa izy no nanambarany tenany hoe za no alfa, za ny fiandohana, za ny fanombohana. Manatrika etsika. Reo teny reo ho fakafaka antsika vetivety hoe ahoana ary zany no atonga an'ilay fifalian' Jesosy ho ao anatinao rehefa mahatateraka an'ilay zavatra ny teneninao amin'ilay andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fafolontsika dia ho izy Jesosy hoe raha iainanareo reo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fafolo reo dia ho ao anatinareo automatika ny fifaliako hoy ny tompo. Ary raha vao ao ny fifaliako tonga dia misarika ny fahataterahany fifalianareo. Iny tsara ny tenenin' Jesosy. Zany zavatra zany ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fafolo dia nilazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Miresaka inona ke Jesosy amin'ilay andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fafolo? Miresaka communion izy. Ny communion dia isan'ny zavatra mahafaly an'i Jesosy. Satria ny tanjony hoe Andriamanitra ao anatinao dia tokony hoe Andriamanitra miombona aminao. Tena akaikinao Andriamanitra ao anatinao hoe Andriamanitra miombona aminao. Tandindona communion ny ainan'ny olona tany amin'ny testamenta taloha fa tsy afaka tena ny aina vrai communion tamin'Andriamanitra ny olona raha tsy tonga ny fanamasina. Satria Andriamanitra ray naneho ny fitiavana. Jesosy Kristy mitondra fahasoavana ary ny fanamasina mitondra ny communion. Zay voalaza ny Korintiana faharoa toko fahatelo ambin'ny folo ny andiny fahaefatra ambin'ny folo 2 Corinthiens 13:14 anaran'i Jesosy. Ao aminareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana ny fanamasina. Ny communion dia zavatra nentin'ny fanamasina. Rehefa tafiditra ao anatinao ny fanamasina avy nandray an'i Jesosy ianao dia misokatra ao anao ny fahafahanao miombona amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny ao anatinao. Lasa afaka miombona zany ny fanahanao sy ny fanahan'i Jesosy. Manampy antsika ny tompo mba afaka haneho toetra isika. Zay mahatonga ilay hoe raha tsy miray aminy dia tsy afaka maneho ny toetrany. Zany hoe Andriamanitra ao anatinao, Andriamanitra miombona aminao ary Andriamanitra mamoaka ny toetrany eo aminao. Ilay izy zany tsy ampy raha isaintsika hoe Andriamanitra ato amiko nefa tsy miseho akory izy amin'ny toetranao ety ivelany. Tsy tratra ny objektif ny tompo raha izay. Zay rehetra manatrika eto zany ka manapatsapana fa Jesosy ao anatiny dia tsy maintsy miova ny toetranao maneho ny fisian'i Jesosy ao anatinao. Avereny hoe raisiko zany amin'ny anaran'i Jesosy. Communion ana toetra tena mahafaly an'i Jesosy. Tonga dia raisy moa zany communion ana toetra, miombona toetra. Ohatrany ndraika zany hoe miombona goûter. Ahoana zany hoe miombona goûter? Ho any ankizy? Rakizy. Goûter anankiray dia zaraina roa dia lengeza indrindra na lekely anao. Mila manatrika sekoly misimisy zany zay zazy zay. Fa tsy voatery izay ny ataony ao an-trano sao dia misaina hoe tsy normalina be koa ny ray aman-dreny, tsy voatery mety efa dilirina ilay zaza fa tsy mety manaraka izay teneninao. Dia ho veritreretana.
miombona gote zay eo a dia zaraina. Miray trano zay trano misy eo a dia miaridirana. Miray efitrano anankiray a dia miaraka ao. Toetra ray zay toetra tenenin Jesosy a dia ao anatin'izay koa ianao. Zay ny communion toetra. Ohatra manazava zao ny tompo fa ny olona kizitina dia tsy manahaka ny Kristy. Renao zao zay teny fahamarinana izay dia teraka ao am-ponao ny etaeta hoe za tsy teo kizitina intsony, tsy teo olona mora sorena intsony a, tsy teo olona mora tezitra intsony a. Efa manomboka mangetahita communion zany ianao zany, efa manomboka te hiombona toetra amin'Andriamanitra ianao. Zany zao a dia efa mahafaly an' Jesosy. Alleloia. Zay mahatonga nisy fotoana voareko tamin'ny radio maraina teo le hoe fitiavako anareo mihitsy anie mampakizitina e. Diso zany. Rehefa ty dia ty fa zapidirina amin'izany fakizitinana. Na ihany koa le hoe ny mpifankatia dia tsy maintsy miadiady kely. Diso koa zay. Satria Andriamanitra rehefa ty ianao dia tsy niady taminao fa mivonjeny ianao tsy mahay nitehaka ao an'Andriamanitra. Ka tandremo le zavatra hitondranao fiaina tokantranonao. Matonga pitapatapy itoko izany dia ty ianao e. Ianao ve raso ary fa azoko ianao. Taminy ianao tanora nahita ny madama tamin'izy mbola made. Dia satria tianao izy itabatama avy ianao tikanao a! Zany ve? Tsia. Dikan'izay misy prinsipa mila hitsiana fa heverinao ohatran'ny mety nefa tena tsy biblika mihitsiny. Tena tsy biblika mihitsiny. Tena kaikanao a mila miombona toetra amin'Andriamanitra hoe. Jauna 15:2 aminaran'i Jesosy, ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Diovin'Andriamanitra ny fiainanao, tsy hisy rantsany eo aminao mandany ny fotoananao sy ny herinao sy ny tanjakao sy ny resorsa nomen'Andriamanitra anao. Hitanareo ny anton'le misy zavatra tapahana amin'ny voaloboka satria maninona? Iza mahay an'izay ho anzinanao voaloboka tamin'izany? Fa maninona tapahana? Fa maninona misy esorina? Satria maninona? Satria tsy mandany le otrikaina oetin'le saiva avy any natany fotsiny izy a, raviny fotsiny avoakany dia tapahany iny dia amin'izay fotoan'izay lasa makany amin'le mamokatra an'le voaloboka ny élément rehetra avy any amin'le tany a oetin'le voaloboka. Zay mahatonga an'Andriamanitra mandrantsana anao. Esoriny daholo le namana tsy izy mandany ny fotoananao reny. Esoriny daholo le budget tsy izy mandany ny volanao reny. Esoriny daholo le adi-tsaina tsy ilaina mandany ny ron-dohanao satria ny lohanao misy rony. Dia misy ventiny. Tsy haiko na ato doritra na tsy ritra ilay izy fa tsy maintsy misy rony. Tanareo izay reny zavatra be dehibe reny izay mandany ny fotoananao, ny herinao sy ny zavatra be dehibe ataonao tsy hahafahanao mifantoka amin'Andriamanitra, reny le rantsanany mety ho asa. Fa mahafinaritra nefany misy rantsanany dia misy amboariny mba hamoa bebe kokoa. Zany hoe ny ao am-pon'Andriamanitra zany dia te hahitanao izy anana ny toetrany bebe kokoa. Faharoa, miresaka fiankinana amin'Andriamanitra Jesosy eto. Faly zany Jesosy raha miankina aminy zasenao. Tena kaikinao faly Jesosy hoe a? Raha miankina amintsika hoe. Jauna 15:4-5 aminaran'i Jesosy, tomoera amiko ary izao aminareo. Tahaka ny sampany tsy mahay mamoa azy, na ihany koa hoe tsy mahay mamoa rery, fa tsy maintsy miankina amin'ny voaloboka, dia ohatr'izany koa nareo a, raha vao tsy miankina amiko a, dia capot dedans na ihany koa hoe chaos derrière. Misy miaino ve? Tena kaikanao tsy mahazo mandeha rery tso manomboka androany. Miankina amin'Andriamanitra hoe. Izy anie tianao hoe manomana zavatra ao anao izy. Tsy vitanao rery io hoe. Fa lasa vita io hoe satria miaraka aminy ianao. Asy tehaka mafitsara ao an'Andriamanitra. Dia ozy izy zany voaloboka, nareo ny sampany, izay miray amiko
za koa aminy tonga dia mamokatra toetra be tisy ohatr'izany. Fa raha vao misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha vao mitafasaraka amin'i Jesosy isika dia misy zavatra tsy haitsika. Dia inona le tenenin'i Jesosy hoe hay na tsy hay, tsy le eritreretintsika. Misy fotoana misy olona mety manao défi. Manao défi izy miteny hoe za tsy miaraka amin'i Jesosy nefa mavita manangana trano. Dia Jesosy tsy niteny hoe tsy havita manangana trano ianao. Fozy izy tsy mahay manao na inona na inona. Fa inona zany le manao na inona na inona resahan'i Jesosy raha misy olona no mavita manangana trano. Ohatry ny any Dobay, trano mijalajalala be mihitsy nefa izy tsy manana an'i Jesosy. Dia hozy Jesosy hoe oharina amin'ilay lahadara izay nanorina ny trano teo ambony fasika. Ambony fasika ny iny e! Adino zany. Ho avy ny rika hozy izy. Any construction zareo pasteur efa tena ingénieur mahay be. Ho avy ny rika. Irotsaka ny orana. Ary ho loza ny fianjerany. Tsy ao ambadiky ny fanangana trano. Tsy hoe mahay manangana trano le mahay manao zavatra tenenin Jesosy eto. Misy olona ataoko ity mavita manangana sosiete miroborobo be mihitsiny. Nefa tsy miaraka amin'i Jesosy izy. Dikan'izay tsy fahaizanao manangana asa fileovana tonga anao ho tena anina loha ranom-bola miboiboika tsy mety ritra, tsy izay le tenenin Jesosy eto. Fa le sujet de discussion hatramin'ny voalohany mihitsy ny tokony mahatonga sainantsika hoe hozy izy Jesosy ny rantsana afaka mitondra toetra. Raha vao misaraka amiko ny rantsana, logika be zany, tsy afaka mitondra toetra. Le tenenin Jesosy eto zany hoe tsy mahay manao na inona na inona. Ny tena fahaizana zany amin'Andriamanitra dia fahaizana mamoaka toetra. Sekolon'ny Sainte-Seine androany maraina, mpianatra tsika tonga eto miaraka. Jesosy Kristy avy Nazareta ny mpampianatra. Lesona androany zany dia mila mahay ianao mamoaka toetra. Raha hainao ny mamoaka toetra dia eo mason'Andriamanitra ianao mahay. Tenenina akaikinao, mahay ianao sa tsy mahay hoe? Mazava zany ina le hoe mahay. Mahay mamoaka ny toetra n'Andriamanitra ve ianao sa tsy mahay? Fa Jesosy raha vao tafasaraka amiko ianao dia tsy ho hainao ny mamoaka ny toetrako. Fa raha vao miaraka amiko sy miombona amiko ianao dia ho hainao ny mamoaka ny toetrako. Fahatelo, ny 15 aminaran'i Jesosy, miresaka sujet de prière Jesosy eto. Misy karazana sujet mitondra ny fifalian Jesosy ho ao anatinao ary ampitainana izy androany mba tonga anao ampifaly an'Andriamanitra amin'ny andro mpiainanao asitehaka mafy tsara ho an'ny tompo. Hatramin'ny voalohany Jesosy miresaka momba ny toetra, avereny hoe toetra, tavereno, toetra, avereno hoe toetra, avereno hoe toetra, avereno farany toetra. Dia ianao misisika avany, ianao Jesosy ny teny zany fa hoe izy teo Jesosy, izy teo. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra nareo ny teniko dia angatao izay ny zavatra angataka Jesosy dia trano be dia fady dia Jesosy miteny toetra dia ianao zavatra angatao trano. Andraso aloha e. Miresaka zany Jesosy ny toetra sy ny toetra dia mitoetra ao amin'ny olona manatoetra ary ny toetra ny dia angatao amin'izay arany. Vola be. Jesosy hoe tena tsy azon'ilay zalahy ty le izy. Ny zavatra resahako Avereno e. Alefaso mbola tsy mijanona ny tanako. Dia mantany Jesosy angatao amin'izay izay tianao. Alleluia. Azo atao amin'izao dika teny izao ty hoe ry zanako. Jesosy zao niteny fa tsy hoe zanako ianao fa Jesosy ho teny an'izay. Ry tsy hoe tsy ndray pasteur dia ataony zanany indray hono tsy. Iverina izy ka amin'ny herinandro. Raha vao tsy mafimafy miteka dia mijanona any izy. Zay mihitsy, zay sekoa teneniko. Anisy alleluia zanako eo. Zao ny tenen'i Jesosy, ry zanako ao amin'ny trampokon'olona. Raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko angatao izay toetra tianareo na inona dia ho tonga aminareo izany.
Satria izay aloha nresany jaona ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faheo dia aventsika tsara izy mba ho tonga saina tsara tsika rehefa hiresaka amin'ny tompo. Fa tsy ho avadika tsika eny amin'ilay mandresy lahatra atsika ilay zavatra mba handrasany mba ho entinao. Ao zao misy misaina. Tena ny ako saloha vola ny seka angatahako e. Dia toetra mifanaraka amin'izay angatahana. Tompo, toetra tsy miankina amin'ny vola, taovy amaina. Toetra tsy taitra amin'ny vola, taovy amaina na dia ohatra manao an'izay taovy amaina fotsiny aloha. Toetra tsy mora manota avy amin'ny vola tsy hita. Fa misy olona koa maika manota amin'ny vola hita. Hitanareo amin'izay, jeren'Andriamanitra zany tsy ilay zavatra omeny, fa ny réaction anao rehefa avy manome anao ilay izy. Sao ampanotanao. Mijoro tsara fa tsy voatery hampanotanao ny zavatra omeny. Satria miomana meloa ianao amina fijoroana sy hetaheta, tsy karazan'olona tia manota intsony. Na misy zavatra, na tsy misy zavatra. Na tanteraka tamin'ny fotoananao, na nandiso ny fotoananao. Izay tsy midika hoe tsy asan'Andriamanitra. Fa tian'Andriamanitra ianao hatoky azy fotsiny, aman-Andriamanitra azy, na tsy voatery mifanaraka amin'ny zavatra andrasanao azy. Satria tsy tokony ho zavatra ny andrasanao, fa tokony ho Jesosy avy any Nazareta. Tsy zavatra no ilainao. Maninona? Mba complété ilay izy. Tsy zavatra ny ilainao. Tehaka mafy ho an'ny tompo. Faefatra, andiny fahavalo, naran'i Jesosy, izany no ankalazana ny raiko, mba hamoazanareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Ny mpianatra mamobe no mahafaly an'i Jesosy. Mpianatra mamobe. Ny mpanaradivo anan'olon-tena mamoa. Fa mpianatra mianatra mamobe. Tena kaikinao, mpanaradivo niditra ianao sa mpianatra eny an-dalana hoe? Fa raha vao niditra ianao hoe dia mamoa. Fa aoriana kely eo hoe mamobe. Inona moa ilay teneniny? Toetra, alefasiny. Alefaso atao fitady amin'izay masaka tsara anatinao izy. Miala ato ianao rehefa avy eo, inona ny tiany lahoanina? Toetra. Zay ny an-tanjony e. Tafiditra ilay izy. Eto, ozy izy Jesosy, raha ny mpianatra ozy izy, dia mamobe. Zany hoe, ny mpanaradian'i Kristy faly. Fa ny mpianatra Kristy faly be. Entehaka ao an'Andriamanitra. Asy hoe halleluja! Ny mpanaradia mpandefitra. Ny mpianatra Kristy zaho zay terena andefitra fa mpanaradia. Aza fanao zava za mpianatra Kristy, mpianatra ny tompo, mpianatra Jesosy Kristy avy any Nazareta, velona masina. Tsy ao amin'ny fitatatatana ilay izy fa any amin'ny toetra be. Exemple faran'izay tsotra, ny mpanaradia mihinana kely. Ny mpianatra manomboka androany, raha miteny ny tompo hoe mifalia, dia ianao io zany tokony karazan'olona mifaly be. Didy vaovao nomeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Ny mpianatra zany mifankatia. Tena poretinao amin'ny kalay mihitsy zany le raha. Azo anfanina aminay sy tonton Ihaja fa poto. Atao amintsika misy Ihaja kely, misy Ihaja be, misy paster Ihaja, paster Rabe Ihaja, misy karazany ato misy mihaja, alleloia. Oza misy miandro tononona. Ka tsy haiko ny anaranao. Fadimy, eo voalaza teo, andiny fasivy. Tahaka ny tiavan'ny ray ahy no tiavako anareo. Tomoera ny fitiavako anareo. Jesosy mampirisika antsika hifankatia, tsy ohatry ny fifankatiavan'ny olona zao tontolo zao, izay mifankatia noho ny amin'ny tombontsoa iraisana. Miara-mihinana dia miara-mifankatia. Dia rehefa tsy misy tombontsoa intsony,
dia lasa ohatry ny saka sy alika na ianko hoe saka sy voalavo satria maninona tombontsoa iraisana ny mody hifankatiavana ozy i Jesosy ny antsika tsotr'izay fa ny antsika jereo ny fomba hifankatiavaka ao amin'ny rainao sy raintsika any an-danitra dia tokony ho izay ny modely raisinao fa ao ambadik'izay faly Jesosy raha fitinina inona zany no tena mampifaly an'i Jesosy mpianatra manao vavaka toetra sy mifankatia be amerina an'izay tsika fa raha tsy izay ny tadidinao dia tatabava le mpanompon'Andriamanitra fa mihina fa tsy tatabava izy amin'ny anaran'i Jesosy tsy tataka amin'ny vavany avereno ny mampifaly an'i Jesosy hoe avereno mpianatra manao vavaka mangataka toetra sy mpianatra mifankatia be averintsika farany dia miditra tsara ilay izy isa roa telo ny mampifaly an'i Jesosy mpianatra manao vavaka mangataka toetra sy mpianatra mifankatia be raisiko fotsiny hoe andiny voalokatra amin'ny any dia nyteny izy avy eo raha reo teny ireo faly be akozy Jesosy dia raha voafaly ho feno izy izy fifalianao raha miresaka momba fifalian'i Jesosy sika dia tsy maintsy miresaka momba ny alahelony ihany koa fa nga Jesosy nga afaka malahelo izy ane personne Efesiana 4:1 andiny fahina amby 20 ka hatramin'ny andiny faharoa amby 30 amin'ny anaran'i Jesosy tizera fa za manota ary ao ka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo dikan'izay mahazo tezitra fa tsy mahazo ela be ary tsy tokony manota ao anatin'ilay fahatezerana ary raha vao miletika masoandro dia tokony lasan'ilay masoandro miletika iny ny fahatezerana raha mikabary zany hoe ary ao ka ho lasan'ny masoandro miletika ny fahatezerana teto amin'ny ivontsika menakavy indray tompoko lahy sy tompoko vavy biblika izy zay satria hoe ary ao ka ho lasan'ny taona iny ny ratsy rehetra ny taona gagabe le taona zavy ny ampitondrainao ny ratsy rehetra andraso teneniko itaona manaraka hoe dia hitanao tsara zareo moa tsy mifampiresaka zandriny 2021 pray tapony ireo tsy ao ambadiko ny taona ilay izy Jesosy Kristy no nitondra ny tsiny rehetra Jesosy nitondra ny loza rehetra tokony teo aminao ny fahotana ny ozona ny libereanao izy nanafaka anao izy tsy tokony hiverina amin'izany tsony ianao diovy ny fisainana sy ny fieritreretana naran'i Jesosy aza manome fitoerana ho an'ny devoly ary aza mampalahelo ny fanamasin'Andriamanitra izay nanisiana tombo-kasehanareo ho amin'ny andro fanavotana dia ozy zany réaction tompo fa hoviana ianao ny nalahelo reko mihitsy hoe rehefa za malahelo dia tsy mahazo aina mino aho fa ny efficacité anao io amin'ny fotoana hifalianao fa tsy amin'ny fotoana halelovanao ny zavatra ataonao anankiray rehefa malahelo ianao dia lasa mihinana fotoana bebe kokoa ohatra mahandro sakafo ianao falifaly vita ohatrany tsy natao sa tonga dia renao anatin'ilay hohanina mitsy ampitiavana izy izany no fitaina fa rehefa malahelo ianao manao sakafo arotsako le tsy mandeha amin'izay loana le sakafo ary olona falifaly avany andeha sakafo merci beaucoup pour l'invitation to dia mampitomany olona satria manina amin'ny alahelo lehibe ny nanaovana le sakafo hitanao amin'izany ve tena akaikinao na henao ary rehefa malahelo hoe tsy efficace hoe dia ohatr'izany mihitsy koa ny tompo hoe raha vao malahelo izy hoe misy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny ao hoe tompo fa hoviana ianao ny nalahelo fa inona ny mampalahelo anao saotran'i Jesosy nivanginy fanamasin'ny Paoly apôstôly tia mivalana misy vonina ve andre mivalana tsy hoe hikatsaka izay hifaliany fotsiny fa
fa mitandrina koa zay tsy hampalahelo azy zay rehetra lina aoka izy anangana tsara ny tanany ambony dia hiteny hoe lina asio vibrato tsara isa roa telo isa roa telo lina ary io ny teny manao hoe esory aminao ny folentika folentika koa ve dia mampalahelo e izy efa niteny fa zay mampalahelo azy ka anao koa mbola midiscuter an'le izy zany hono ny mampalahelo azy esory aminao ny folentika ary izy tsy niteny hoe ho esoriko aminao ny folentika tandreo so dia avadivadikeo ny frazy a tsy izy ny manala an'le izy fa izy tandremindray so dia hoe ianao a mafimafy mihitsy ino malina ataonao anahy iny a tsy Andriamanitra ny manala an'le folentika fa iza za mahatonga an'io mbola eo zany a zany tsy manala an'le izy esory ry zanako a esory ny folentika rehetra izy rehetra misy dikany reny e izy zanako a esory ny fahavinirana ory moa zany vinitra zany ohatra zany ohatra zay ka nandeha hiditra birao ary ianao vinitra itsony olona sécurité satria mampatahotra ianao ne tsara tarehy fa lasa mampatahotra e samy hafa zany zanako a esory ny fahatezerana ka le izy ndre Jesosy rehetra zaza rehetra tena mampatezitra andro maraina sa inona ny tianao misy an'zareo reo sa tsy misy andry zareo ary azay ndray koa satria misy an'zareo dia mangina ary zay ngamba ny toyany dia mangina ary fa kolokoloy karakarao ka le zaza ne Jesosy ohatrany tsy micomprendre normal zaza izy ianao olo dehibe ianao ary eto misy fotoana tsy micomprendre zavatra tenenako mba manana faharetany ry zanako esory ny fitabatabana dia ohatra zany pastera ohatra sendra miantso olona lavitra oui telle est la question zany isan'ny daolo zany olona lavitra be zany dia sola aty matahotra an'le teny hoe esory ny fitabatabana tsy zay aleo azavaiko tsara tsy hainao mitabataba mety tafiantso olona ohatra na ohatra hoe misy en danger dia hoe tandreny fa afo io ohatra zany tsy zay le hoe tabataba tsy tiany Jesosy fa le anao le miresaka dia ohatra ny hoe mitsentsina kasika ataoko an'izay mitsentsina kasika ny sofinao hitanao ny olona le mamiany kasika reny satria tapina ny sofiny dia tsy maheno izy hoe tabataba be izy mety hoe tsentsin'ny fahasorenana na mety hoe tsentsin'ny toetra ratsy mihitsy ihany koa dia ianao mieritreritra hoe kapitaine ianao sur terrain raha vao tsy mitabataba tsy miakatra commandant dia mila mandalo école militaire ianao fa ny fiakarana grady a tsy ao mitabataba tsy hoe samy mitabataba dia zay milelalela indrindra to dia miakatra général tenenino akaikinao tokony hajanona ny tabataba hoe mampalahelo an' Jesosy reny hoe rehefa miresaka nareo an-trano dia tokony miresaka ao anaty fahanginana ao anaty fahalemem-panahy na misy zavatra tokony ahitsy aza raha eny hoe somary mbola miboiboika daholo ny rano maro samihafa sy ny tambavy mitady hiakatra nareo re tena mampiakatra ny tambavy faiza hoaiza ao anatinao no misy tambavy aloha aza miteniteny fa zay le omaly a aona le raiky ladolo omaly tandremy zay teneninao manjary rehefa tonga avany dokotera dia tarafiny miantso dokotera na avinareo fa zavatra mbola tsy fahity fa inona hitanareo ao tambavy satria ianao miteniteny aza mampiakatra tambavy tambavy tena akaikinao tsisy tambavy zany ao anatinao hoe Kristy ao anatinao hoe fanantenana voninahitra. Haleluya!
avy areny kely le hoty aloha zay mihitsy ry zanako esory ny fitenenan ratsy de ona zany pastera sendra ohatry ny misy vato ka tena otrany mifingana tamika de afaka miteny hoe ay le vory malala ny tiako tenena sy ny tia tompo tenenina tandremo ny vavanao tafateniteny foana sy tafateniteny ratsy anisan'ny teny ratsy ihany keo Andriamanitra miteny hoe ny tany hosafonareo tany tsara indrindra tany Kanana zany nanoma azy tonga de manjabe le nomaniko anareo de tonga va le zanak'Israely tsy ampifatoana tsy namonjy jeune sady tsy namatsika sekolony fa zay ratsy le niteneniny miteny ratsy satria le zavatra tsara tenenin'Andriamanitra teneninao hoe ratsy. Tompo fiaina tokantranoko teo izy Andriamanitra ary Andriamanitra nahary ny Adama ary navoaka ny Adama navoaka n'Andriamanitra vao anatin'ny Adama Eva ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany ka izy ny ohatrany fa ratsy tary tsara zany tanao am'izay manomboka miteny ratsy ianao ny zavatra tsara omen'Andriamanitra anao ka izy ny pastera kosa efa tena miabangy ndana makany amin'ny dentiste nareo menakavy tsy zany mihitsy ny raison hitenenanao fa ratsy sao de ny sakafo omenao azy mampitsana ny calcium fa tamin'io nomeny tompo raha ngaty complet ny nifiny io tsy haiko raha mandray lesina aloha tsika eto aloha fa faly mahitanao me fa faly kokoa ahitanao miova fitenenan-dratsy tena kaikinao tapotra hatreo ny fitenenan-dratsy hoe Alleluia. Misy olona manambana basy avy reny hoe tainalika zava-maloto avoaka ny fitombenany alika rehefa avy minakany niovy ianao tsy tokony manino zava vazivazy zay ny anaran'iniko ny tsy mety eny io tsara raha iny latsaka iny zay ny antsonao azy zay iny fa raha olona mandalo hoe hoay iny ihany zay ny tsy izy Alleluia. Misy fiovana afaka omentsika an Jesosy andro maraina aloha tsy mandesy lahatra any valy teninao misy fiovana azontsika omena an Jesosy andro maraina ry zanako esory ny lolopo rehetra sy aloha rehefa mandinika Jesosy tsisy lolopo zany tsao anatin'ny foko fa za kosa aloha tsy ary hipetraka amin'ny anina amin'ny fanatrehana tsy araka fiara-maso fanatria fa tsisy lolopo teo zay zany tompo andro amin'ny maraina esory osory esory mbola onction foana osory de mamalo ny tompo esory sady ny vibraton'ny tompo tonga de manafaka tonga de mizokozona daholo ny an'ny tany sy ny lanitra rehetra tena kaikinao misy zavatra tokony ho esorintsika hoe esoriko le anao hoe de esorinao koa ny ianao hoe zanako ao ka samy ale mifanahy amin'ny namany avy ianareo tsy ao anatin'izany Jesosy zany tsy mananamany ireo olona rehetra manodidinareo namanao daholo zay olona mifanena aminao tokony ho namana daholo tsy tokony isy anankiray ka hatsanganao ho fahavalinao aoka ianao ho malemy fanahy ry zanako aoka ianareo hifampiantra hifamela eloka tahaka namelako ny elokareo ao amin'ny Kristy de rehefa ataona hoe zany re de tsy malahelo tsony ianao de ona mivaly tenina oy Andriamanitra
eo amin'ny seza fiandrianany. Gaga ny anjely. Fa ndray zany réaction ny tompo zany. Tsy azo ny anjely zany. Fa za tena mahita n'Andriamanitra ohatr'izany mihitsy hoe aza manao zany tsony. Tsy anao zany tsontsontsony zany a. Dia tsy alahelo tsony ianao. Dia ohatra mahita ny tompo zany manao an'izao. Nanjerentsika teo ny fifaliany. Ary inona ny tandremantsika alohan'ny inana ny fandraisana sy roso amin'ny fitokana fivadiana rehefa avy ho an'ny rehetra sy afaka mijanona. Ny alahelony. Fantatrao ny fifaliany. Inona moa ilay fifaliany? Mpianatra mangataka sujet de prière. Toetra. Sy mpianatra mifankatia. Tsy ohatr'izao tsony zany fa le ohatr'izao amin'izay, le anankiroa reny. Halleloja. Dia inona moa ny mampalahelo azy? Voaresaka teo. Folentika. Miletika be any zany le izy. Avoay dia omeo an' Jesosy le alahelo, le vesatra. Fa avinirana eny amin'ny tarehanao. To dia finimpinitra vao maraina, vao mifoto dia bonjour chérie. Tsy tokony ho zany. Inona mampisenervanao? Ho eto amin'i Jesosy le izy. Ka le izy le fiainana mihitsy ny paster. Maninona Jesosy? Jesosy ane fiainana e. Le fiainako ka. Dia ho eto amin'i Jesosy ary ny fiainanao e. Ka le izy paster mampisenerva daholo ny zavatra rehetra. Fa nga tsy azo ovaina nga ny zavatra rehetra. Azo. Dia mina zany misenerva. Tsy haiko. Dia aela izy androany. Ho eto amin'i Jesosy dia fehezon'ny réaction anao fa miperturbe ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ny attitude-anao. Ajanono ny folentika. Fa avinirana. Ny tarehanao miditretsy satria fanatrehan'ny tompo eto. Oka zany tsy salama rahalahy. Mba melohany atsy zany ianao. Zay ne mba tonga le sina malalaka kely ao ambadika atsy e. Okaiky le mpivarotra anao. Fa mbola tsy mahazo mihinana ankoatra ny zaza sy ny lehibe mioatra ny dimebena sy ny bevoka ary ny pampinono sy ny manaraka traitement médical ary ny tena tsy mahazaka. Fa tokony vavaka ianao tompo. Eo amin'ny fanatrehanao a. Tsy tokony ho coincé zany. Fa tokony tena iaona aminao a. Zay ny teneniny io. Tsy tokony hisy raison tonga anao ohatrany hoe tsy mahazo aina zany. Ho eto amin'i Jesosy le izy mba azo aina ianao. Fa ny zavatra rehetra azo arenina, azo amboarina, azo atsangana, azo atao, azo fironina, azo alaina indray, azo averina indray, azo atao, azo ampitomboana. Tsy haiko inona daholo mety entsika etao fanatrehana. Vitan'i Jesosy zany, vitan'i Jesosy zany. Ary manomboka andro maraina, amitan'izany indray Jesosy eo amin'ny fiainanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masina, sy fanakera avy a Nazareta. Malahelo ny fanamasina rehefa tezitra. Mila mitandrina mba tsy ho tezitra. Fa tokony malemy fanampy fampiantra sy mifamela heloka. Tandremo ny fahakizitinana, tandremo ny fahasorenana mora mahazo, mila ampivavaka sy communion za sy ianao. Mangataka lio anjoda hiakatra hanao hira anankiray tsika dia mandritra n'izay hira anankiray izay saraina ny mofo. Mino efa be dehibe mety efa mitebiteby hoe afaka kely androany zava to dia rano fotsiny a. Tonga amin'ny mofo ny ary ane. Da tsika hitsangana sady hivavaka ankira. Nasarotra za mankany andanitrany nao fisetrana tsy maintsy ho lalovako tsy asakanatsy nasarotra aza nasarotra za ny lalana mankany andanitrany nao fisetrana tsy maintsy ho lalovako tsy asakanatsy hoany Vizao andro sufo Ninguna manulo Tumposi emujau Panaraka hanao Tanuma fiau
Yesu ni fiainako wanawireria tumbo Masarotra aza Jesosy lalana makany dia eo aminao foany zahay nasarotra zahay ny lalana mankany an-danitra mankany an-danitra nao fisetrana tsy maintsy lalovanahy tsy asakanay tsy hoany fizandro fanehonao ny ao am-ponao ho anay tianao ho tomombana ho lavorary sy toetra ary iseho tsara ny fafany amiray sy miombona aminao dia androany afaka hifaly zay amin'ny fanantenàn-javatra fa tsy zay ny tianao hitoeranay mba aharetanay eo am-panarananao fa tianao zay hifaly amin'ny fanantenana anao ary androany dia mbola nentinao zay nandendeha tao am-ponao alala raka ny jauna 15 zay nampanoratanao any jauna tamin'izany fa misy zavatra misimisy tena tonga dia mitondra ny fifalianao ato anatinay zany mihitsy no ifonanay satria misy fotoana zay tsy miombona toetra aminao tonga ny teny panitsy toetra fa toy ny tsy mety resy lahatra zay hiovany amin'le tianao hiovanay le tena mahasoanay fona aminao zay amin'izany androany maraina ary miveriny zay mino fa zay manantona ho ianao dia tsy mba ho laviko mihitsy nampatsiaro ianao fa ny sampana dia mila miankina amin'ny voaloboka zany mahafaly ianao rehetra zay miverina eto tongotra ao androany alohan'ny iraisana latabatra aminao tena miverina zay mifona ny amin'ny fotoana ny atrehany fiainana na fanompona na asa na fianarana na inona na inona ka tsy ny ainkinanay taminao mety ny saina angamban'izay ampahazarana hoe mandeha ho azy ny zavatra rehetra na ihany koa sanatry avinavim-panahy toy ny tsy mila androany zay tena milaza aminao Jesosy fa tena mila anao zay miankina aminao zay misaotra fanasehona ihany koa fa le hoe tsy mahay manao na inona na inona tsy le eritreretina hoe mahay manangana asa mahay manao asan'Andriamanitra mahay maneho fanambinana tsy zay kay le mahay fa le mahay ny resahanao dia raha vao tafasaraka aminao zay dia tsy mahay mamoaka ny toetranao
fona aminao zay androany maraina amin'ireo fotoana sy occasion be dehibe tokony nanehoana ny toetranao nefa tsy naneo zay, tsy resinay ny tenanay ary miverina ny ady teo amin'ny nofo zay. Fona Jesosy, tena fona re androany maraina tena rarotinay ny fotoam-piombonana eto mandritra zao fivadikana zao, iverenana eo amin'ilay tena mahafaly ianao. Araka ny teny ko hoe raha mifankatia sy mamoa be dia mpianatra. Misy fotoana izay mifankatia fa mifankatia kely. Ny fonanay eto anatrehanao zany tsy zany mahafeno fifalianao, fa rehefa tonga saina zay tena hifankatia be, tsy misy rezerva ao anatina fahadiova ny fitondra-tena kosa sy fiainam-panamasinana tena. Any anatin'ny fona eto teo isan'ny olona hiaina ny fifalianao, mba hiaina koa zay fifaliana io, fa le fifalianao araka ny teneninao mihitsy. Ary misaotra betsaka fa napatsiahivinao koa zay hoe misy ny fifalianao tokony hirosonay, ary misy ny ala helonao tokony ho sakananay. Fotoana mamety androany iverenana eto anatrehanao minaran'i Jesosy. Na 3 minitra manaova vavaka manokana ianao, be dia be point resahana teo. Mety nisy ny vavaka fonana faobe mety hoe nitarihan'ny mpanompon'Andriamanitra, fa ianao raha misy zavatra ohatran'ny hoe renao hoe tokony ho marikena kokoa noho ny sasany dia resao amin'ny tompo zao anatin'ny 3 minitra. Hoe teo anatrehan'i Jesosy mifaly amenao sy mifahosanao. Hoe teo anatrehan'ny tompony zavatra tsy voaefanao. Rehetra izay Jesosy, tondra ny momba anay manontolo ho tefena sy amboarina ary ho ahitsy mba tena nahaka anao. Tsaroviny tsiraray aho izay manao vavaka mangina amin'izao ora sy fotoana zao, mba ho renesinao lay etaeta-piovana, lay etaeta mpandrosoana, amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ny alina izay namadiana azy ny tompo nandray mofo. Baiboly dia niteny ndraisiny le mofo, nitsofony rano le mofo, zay vao nivakiny, zay vao nizarainy. Iny mofo eny an-tananao iny atsangana, iny mofo eny an-tananao iny nofon'i Jesosy. Iny le lazain'ny tompo hoe tena fihinana. Vao miditra ao anatin'ny vatanao iny misy fiantraikany pozitiva sy tsara be eo amin'ny fanahinao, ao amin'ny ainao sy eo amin'ny vatanao. Vao nivakina ny vatan'i Jesosy fanasitranana no mivoaka. Vao miditra ao anatinao io mofo mpandraisana io fanasitranana ny voaray ny vatanao ray amanontolo, amakivaky ny lalan-drà, lalan-drivotra, lalan-kanina, zay rehetra mahakasika ny vatanao tra rehetabodokatra ny am-paladia, hiasa ny nofon'i Jesosy, hiasa ao anatinao. Ampitombo ny fiombonanao amin'Andriamanitra iny mofo izay nofon'i Jesosy eny an-tananao iny. Ary dia mivakiny tompo zany, dia zao no lazainy hoe ty nofoko. Zafady fa tena parasaka be letsika. Ty nofoko izay mivakina ho anareo. Zao nataovy ho fahatsiarovana saora azy. Saotranao zay Jesosy tonga nofo ianao ho anay, tondra fahotanay ianao teo amin'ny nofonao, niaritra fampijaliana sy fahoriana teo amin'ny nofonao, nikapohana noratraina nalaim-baraka natanjahana nataony tanjaka zafady noho ny aminay. Misaotra betsaka ny anay ko kapohana ho fanasitranana anay, ho lefonina mba ho afaka fanamelohana anay, satrohana tsiro mba tsy araren-doha intsony zay. Nanaiky ianao angetaeta teo amin'ny andro fijaliana mba tsy angetaeta zay fa afaka hovokisana, afaka hiaina fahafenoana. Misaotra re amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ndraisy ny tompo ny kapoaka nisy ranom-boloako dia zao ny teneny hoe ty ozy izy ny kapoaka ny fisaorana raha ny fanekena vaovao izay latsaka ho famelana ny heloky ny maro. Saotranao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra, ny amin'ny taona vaovao, ny amin'ny teny fikasana vaovao, ny amin'ny taona jobily, ny amin'ny vavaka sy fifadikana, ny amin'ny teny, ny amin'ny fanatrehanao, ny afafany tonga teto, ny fiainany tsiraray avy, ny ara-pahasalamana, ny ara-panahy, ny tokantrano, ny fianarana, ny asa. Misaotra amin'izany rehetra izany sy izay voatonona sy izay tsy voatonona. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Voavela ny heloko ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Voavela koa ny heloko. Saora azy.
sotranao zay ray amin'ny anaran'i Jesosy. Ny amin'ny latabatra mbola velarinao an-trano eo amin'ny fiainanay. Hosoranao diloilo ny lohanay ary ny kapokanay feno dia feno. Saotra fa mifamindramponao sy fahasoavanao dia hanaraka anay. Mankasitraka anao zay ny amin'ny zavatra amboarinao sy isitranonao ary ny teneninao sy ny bitsianao tanatin'ny parole andro amin'ny maraina. Raiso ny dera sy ny laza ny anjana voninahitra mandrakizay. Tsarovony tsiraray avy izay tonga eto androany. Raha misy marary dia manonona fanasitranana ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Raha misy reraka dia manonona hery sy tanjaka ho anao amin'ny anaran'i Jesosy. Raiso izay avy amin'ny tompo anao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka izay noman'ny tompo avy amin'ny fandraisana ho avoaka soaseho isitranao aorian'izao latabatra izao amin'ny anaran'i Jesosy. Io zanakao tsiraray avy tompo. Atao misy fiovana azo tsapaitanana. Aza vela ialy eto amin'ny fanatrehanao ka isy avesabesatra na isy atsapa-tena hoe toy ny nailika na toy ny adino na toy ny tsy nandray nininina. Rehefa tena miovana eny any anatinay misokatra ho azy ny fiovan'ny zavatra rehetra. Le ohatra matery le ilaina iny fantatray Jesosy fa miova iny rehefa manahaka anao zay. Io reto olona zay tonga eto amin'ny fanatrehanao zay zanakao mpanomponao akaiky anao. Nininina mety ho antony mba nilany anao. Tsarovy izy Jesosy. Ary apio anko izy rehetra manao fifadikanina ho an'izay afaka, ho an'izay tsy afaka mifadianina fa mangetahita kosa ny vavaka dia apio izy anatin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy. Mahazo toerana vetivety dia anao filazana ny mpanompon'Andriamanitra dia aorianan'izay anao fiderana anankiray tsika dia hiroso amin'ny fitokanana. Alleluia. Alleluia. Za zao raha mitsika fotsiny ny ataoko eto dia mahafantatrareo zatra tokony tiako tenenina rehetrarehetra. Alleluia. Satria anaty fifaliana dia mora mifandray tsika dia mahafantatrareo inona zao no tenenina eo. Matola izy averimberina eto. Misy mbola tsy mamonjy sekoly misy mbola alleluia. Fa tsy tain'i Jesosy tsika bonne année. Tain'i Jesosy tsika. Ny fotoana tsika eto amin'ny asa fanompoana dia tsy miova manomboka latsinainy tahaka ny mahazatra dia etsy amin'ny super U Analakely 2e étage dia manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 8 ora sasany. Latsinainy manokana sekoly mpamahana olana, talata sekoly mpanasitranana ary ny alarobia sekoly tokantrano sy fitahin'Andriamanitra. Mila mbola anaty fifadikanana fotsika. Dia ny atao hoe fifadikanana dia tsy hoe zao ihany tsika ny masina be. Ary indrindrandrindra sekoly izay zaraina ao anatin'ny fifadikanana dia sekoly mampianatra atsika tsy ho amin'ilay fotoana ny fifadikanana fa ho amin'ny toyan'ilay ao aorianany fifadikanana. Dikan'izany tombony be ararotontsika ny za tsy miteny hoe amin'izao fifadikanana izao ihany mamonjy sekoly na mieno amin'ny HVK events sy ny live rehetrarehetra fa mila manararotra tsika fa bazy iangatsika, bazy spirituelle iangatsika zao fifadikanana zao. Dia aza taraika an'izay zany tsika aloha ho an'izay tena tsy afaka mihitsy, tsy omena tsino ho an'izay tsy afaka mihitsy mamonjy satria noho ny asa mandrarasy noho ny amin'ny antony dia araroty ihany avereny be reny afatra omen'ny mpanompon'Andriamanitra ao anatin'ny sekoly sy zarain'ny mpanompon'Andriamanitra avy any ivelany reny fa bazy iangatsika reny ahafahantsika mijery eto tokony tahaka ny ahoana no fomba hitondrako amin'ny fiainako ao aorianany zao fifadikanana zao. Ny ao aorianany zava-dehibe fa ao anatiny zany dia efa miomana ianao dia mitovy amin'ilay fiomananao ao anaty fifadikanana ny fiainanao ao aorianany fifadikanana. Ny tsy mampitovy azy fotsiny dia mihinan-kanina sy tsy mihinan-kanina. Alleluia. Fa tokony hozy izy ianao hoe za atao anatin'ny fifadikanana ataoko adiny 2 foana ny fotoana ivavahako raha ohatra ka atsasakadiny taloha dia tsy hoe rehefa vita fifadikanana dia lasa verina atsasakadiny fa tohizo satria mahasoa anao zany. Amen. Ny fotoanantsika rehefa aveo ho an'izay afaka moa zany dia mijanona hatramin'ny 1:10 manatanteraka ny regroupement ny jeune tsika dia misy afatra be da be omeny tompo ao anatin'ilay izy dia miomana tsara ianao, miomana tsara ao anatin'ilay izy ary indrindrandrindra miomana ao anaty fifaliana fa tsy ao anatin'ny fahatezerana na sanatria zavatra hafa tahaka an'izany. Dia ny fotoanantsika amin'ny zoma amin'ny 4 ora
amin'ny heriny dia tahaka izay ihany koa ny sabotsy a eto a amin'ny fitora tahaka ny androany ny araka ny tenen'ny mpanompon'Andriamanitra maly a dia hoe mifaly amin'ny asa fanompoana tadio fa misy foana le centre atsika zay entintsika mambafaka mba ho tanteraka ny tompo moa manana ny fotoanany dia ny fotoanan'ny tompony andrasantsika nefa ntsika koa manana zay tokony ho ataontsika zay kasihan'ny fanahy masina antsika tsiraray avy a ny amin'ny centre manarak'izay a ny 90.8 FM. Za zao tato anatin'ny fivadikanina vao tena nieny foana satria ny anaty fiara foana dia lasa mahare toriteny misy mandeha maraina dia mandeha indray ny atoandro dia mandeha ny ariva dia sesefa koa le izy tsy maninona na efa fantatra hoe zay indray le tenen'ny pastera zao dia ohatr'izao ny teneniny fa tena manova be le izy tsara be le izy dia tenena eny anaty tomobile anao dia mikikika indraindray mifaly za tsy miraharaha zay olona enivelany eny kelo fa anasony tompo le izy dia tena ilaina mba mieno radio a dia matetika tsy tadidiko tsara moa hoe amin'ny firy fa maraina atoandro arivo ohatra ny mihinana fanafody reny fa tena tsara le fanafody ao anaty alefa amin'ny 90.8 FM antaontsika hitsangana anolotra an'izao fanatitra zao an'ny tompo dia injiro ty anoloana ara ny tananao eo amin'ny anaran'i Jesosy a faly zay tompo miaraka aminao ary fahavokisa-pifaliana tokoa ny eo amin'ny fanatrehanao androany manokan'izay raisy tompo raisy reto fanatitra fahavolo-karena sakrifisy satria mbola natolotra iampifaliana koa satria zany no ankasitrahanao misaotra ray satria fantatray ny fitiavanao anay a ary manao retorony amin'izany zay ny amin'izay fihetsika rehetra mety ankasitrahanao koa eo amin'ny fiainanay mankasitraka tompo tahony tsirairay avy aza misy diso anjara na iray aza tonga eto amin'ny fanatrehanao dia ho anao ny dera laza voninahitra manak'izay a ny anara maherin'i Jesosy amen. Ndao tsika tiaka mafy ho an'ny tompo. Aoka ny foko sy ny fonao iara itempo tena iray. Aoka ny saiko sinisainao iray safidy mandrakizay dao dia tsika aoka ny foko sy ny fonao Jesosy aoka ny foko sy ny fonao Yara itempo tena iray ao kanisaiko sinisaina iray safidy mandrakizay Vulukan
anaran'i Jesosy e dao sandratsika ny anaran'i Jesosy androany hoe irahirainay mandrakizay ny anaranao Jesosy. Amen. Dao ary. Eraka no fafifafitananao an Jesosy e. Fiderana tsy misy petrany mendrika azy, fianko fanarehetra dolory azy. Irahiranay, irahiranay, ny Andriamanitray. Alleluia tsy ny hosana mendrika ho azy ny fideranako batanane, mandihy miankavy miankavanane. Irahiranay, irahiranay, ny Andriamanitray. Essa vehivavy rehetra Fiderana tsy misy petra mendrika azy, fianko fanarehetra dolory azy. Irahiranay, irahiranay, ny Andriamanitray. irao hoe alleluia. Alleluia sy hosana mendrika ho azy ny fideranako batanane, mandihy miankavy miankavanane. Irahiranay, irahiranay, ny Andriamanitray. Tsika rehetra Fiderana tsy misy petra mendrika azy, fianko fanarehetra dolory azy. Irahiranay, irahiranay, ny Andriamanitray. Alleluia. Alleluia tsy ny hosana mendrika ho azy ny fideranako batanane, mandihy miankavy miankavanane. Irahiranay, irahiranay, ny Andriamanitray. Oh, 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 fofo an-tanane. Fitiavana ny fimanane. Izalana namboatre, izany tiako loatre, izany no nanorotre, izalana tosorone. Asandratre, asandratre, asandratra amin'ny ratsy miatre.
ao afantananao dia asio fisaorana sy fifaliana fahafampo aza mijery le zavatra mbola tsy mandeha amin'izay lonia aza mijery akory ny fiainanao fa jereo Jesosy a mankasitra tena hoe sakafo an Jesosy mifonao dia mifalia fotsiny misaotra ray aminaran Jesosy a andro ray eo amin'ny fanatrehanao dia tsara lavitra noho ny arivo andro tsy eo anilanao misaotra betsaka misaotra ny amin'ny fafany afaka nanao ny tononkira-panandro a nandreny vavolombelona nandreny teny nandray ny teny ny omby ny tatabatra aminao nandray ny nofonao ny sotro ny ranao misaotra ray amin'ny anaran Jesosy Kristy avy Nazareta vavaka ho any tsiraray avy izay tonga eto tahio Jesosy ny zanaka ho tsiraray avy le mavesatra le adi-tsaina le fahasarotana le fanoerana na inona tsy mahatanteraka le fifaliana izy ireo apetraka eo am-pelantananao zany saotra betsaka fa misy fandresena voaomana ao ambadiky ny teninao ao ambadiky ny rahanao misy fanafana ao ambadiky ny anaranao raiso ny dera raiso ny haja ny laza ny voninahitra sy ny fankasitrahana amin'ny anaran Jesosy Kristy avy Nazareta amen manona fiadanana eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy amin'ny anaran Jesosy Kristy avy Nazareta ny fotoanantsika mirava rehefa avy eo dans 5 minutes dia manao fiankofana anankiray ny lioanjoda dia miomana amin'ny pasteur dia mbola mitohy ho an'izay mbola afaka anaovantsika ny partage sy intercession hatramin'ny 1:12 eo ho an'izay afaka sy ho an'izay vonona mapetraka ny tsodrano a dia mino fa hifalitsika amin'Andriamanitra ary ho ravoravotsika ny amin'ny fitondra n'Andriamanitra resaka fivadikanina averiny indray a raha renao fa mitady reraka ianao a mitady lasa ny aina dia lasa ianao a misakafo a fa aleo ianao eo alleloia dia raha voaeny le izy hoe ohatry ny tady sy hohanina dia ndana mihinana fa mifantoka mivavaka kosa iny kosa aloha na sendra tafinana azy mba homeo fotoan'Andriamanitra amin'ny vavaka ohatra ary amfinareo misakafo rehefa atoandro tsisy misakafo zany eto alleloia amfinareo rehefa misakafo rehefa atoandro amin'ny 12 ka hatramin'ny 1 ohatra dia ohatra hoe fitainao 10 minitra ny sakafo dia 55 minutes ianao vavaka fa tsy miborosy nify homeo an'Andriamanitra le fotoana azontsika ve amin'ny herinandro ambontsika dia efa miverina amin'ny sakafo normal le fa mba homeo an'ny tompo izay fotoana izay raha renao hoe rano ohatra ny tsy vitanao dia misotro rano sy bombo kely raha zany ohatra sy ny silgoma fa io mampanoana fa bombo azonareo ka matorotoro an'ireo le izy a dia maraina sy arivotsika no mifady a maraina sy atoandro safady fa ny ariva kosa dia mihinana raha mbola azo atao sakafo maivana raha tena tsy zaka dia ataovy izay tsy hampatorana anao zay ngaman'ilay izy tsy hoe miandry anao torona Andriamanitra hoe amaly anao amin'izay a tsy zay fa le mifonao tena kaikinao ao amin'ny fo le izy hoe dia hampiasa fotsika hoe raisy nitsodrano izay tonoana aminaran Jesosy hitahanao anie Andriamanitra ka hiaro anao ampamirapiratra ny tavany aminao anie ny tompo ka midra fo aminao ananatra ny tavany aminao anie Jesosy ka nome anao fiadanana tsodrano ny tsiraray avy izay tonga eto a isan'izay mampifaly an'i Jesosy ianao ahafahanao matateraka ny teny hoe manompo amin'ny fifaliana ho tateraka ny fanomponao amin'ity taona ity amin'ny anaran'i Jesosy tsofina rano a hery tanjaka fahasalamana fiainana sy fiadanana ho an'ny tsiraray avy sy nisa tokantrano amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy velona masa sy manan-kery avy Nazareta amen zaraora ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao a ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny mato izao anareo a amen mangataka ny pasteur rehetra ato amin'ny asa fanompona hivadika tsy amin'ny rideau fisainana amin'izao fotoana izao Yerina tupo noe
Tiureraka Fayanomula Famuzenawai Yelinao Tupo Nueku Lianao Pulama Pituruai Janiye Yatwana Tiureraka Fayanao Pula Famuzenawai Tupo Yanao Nueku No tumpon we Yelinao Tupo Nueku Lianao Pulama Pituruai Janiye Yatwana Tiureraka Fayanao Pula Famuzenawai